Dia mbola miarabanao hatrany izahay tonga soa ato anatin'ny fandarana manokany le JT izay hanasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tenako Géry Edouard no miaraka aminao tekalivity ny vahintsika amin'ity androany ity indray ary dia i Ramatoa Ony Radera izay ny secrétaire général azafady ny CCOC na ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes. Miarabanao Ramatoa Ony Radera, tonga soa ato amin'ny le JT. Miarabanao Géry, miaraba ny mpijery ny JT. Eny ary ny resadresaka izay ho ataontsika amin'ity an'ity moa zany amin'ity takalivity dia iompana indrindra amin'ny raharam-pirenena moa zany ny CCOC na ny collectif des citoyens des organisations citoyennes izay firaisamon'ny pirenena ary manara-maso akaiky ihany koa azafady ny fivoarana izay toedra ram-pirenena izay. Ny zavatra nanaitra aloha dia ny nandefasanareo taratasy ho an'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny faran'ny herinandro lasa teo. Taratasy izay mirakitra amin'ny akapobeany miantso ny famendrehana sy ny atao hoe fahitsina sy ny fanajana izay hoe etika eo amin'ny fitsarana izay. Ataoko hoe ray volana teo eo zay nareo no eno satria raha ny taratasy voalohany na ny fampafantarana voalohany izay nalefanareo dia tany amin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana septambra tany ho antsy. Inona ny vita tao anatin'izay, inona ny natao amin'ny akapobeany? Mariana moa zany fa izahay firaisamon'ny pirenena izay manaraka ny resaka hoe bonne gouvernance aty amintsika dia tsy hoe vao ray volana no nietsika fa efa miezaka foana moa zany izahay ary tsy hoe CCOC fotsiny moa zany zay fa misy fikambanana maromaro vitsivitsy izay miezaka miara-miasa mba hoe tsinjovana an'izay hoe bonne gouvernance sy état de droit zay eto amintsika. Fa hita moa zany atoato fa mafana ny toetra rà indrindra moa zany satria tokony hoe miatrika fifidianana moa isika kanefa matsapy izahay eto amin'ny firaisamon'ny pirenena fa tsy mipetraka le tontolo milamina sy afahantsika miroso anatina fifidianana izay hitondra voka-tsoa ho an'ny firenena, fifidianana hoe ekeny rehetra izay vokatra hivoaka eo. Zay zany antony hoe ny nanapahana hevitra hoe mba moa zany mba horeny olona ny zavatra mitranga mba hanao interpellation any amin'ny tompony andraikitra mba hoe hisy fanairana ary hisy andraikitra raisiny tsirairay momba an'izay tontolo tsy milamina izay. Inona izay hoe tsy milamina izay izay isika moa zany dia miara-mahita sady ireo hita rehetra moa zany dia hoe tsy milamina. Mahita isika zao tao anatin'ny herinandro vitsy ny hetsika ohatra nataon'ny candidat tao alohan'izay nisy ny fampanantonana andatabatra boribory nataon'ny FFKM izay azo atao hoe firaisamon'ny pirenena ihany koa. Toa tsy eno satria ny andany sy ny ankilany moa tsy mety tafahoana, tsy mety tafaresaka, tsy milamina tokoa araka ny fanambaranareo azy zany izay tontolo izay. Hitantsika moa zany fa tsy mipetraka ilay hoe tany-tandalana io zany tsy fanajana ny constitution. Ohatra omena moa zany zao ohatra le resaka hoe démission napetraka ny président Sénat monsieur Razaf Mahifa. Raha tokony izy moa zany raha hoe mametra-pialana izy dia tokony hoe misy misolo anazy ary izay olona nisolo anazy teo no maka an'ilay poste de président par intérim mandritra an'ilay hoe hatramin'ilay mitondra an'ilay fifidianana. Kanefa moa zany tsy izay ny zavatra nitranga, mbola nisy zavatra hafa indray moa zany avy eo dia resaka hoe rehefa nanao an'ilay dénonciation moa zany ny président du Sénat hoe nisy pression izay nizakainy izay nahatonga anazy nanao démission dia nanao an'ilay réunion extraordinaire ny sénateur izay tanatin'ny tsy fanaran-dalana koa satria raha tokony izy moa zany tokony misoratra mazava ny antony anaovana réunion extraordinaire izay tsy hitana mazava moa zany zay eo koa moa misy délai izay vao afaka manao réunion extraordinaire ny sénateur kanefa nytizan'izay rehetrarehetra zay zany voahaja ka iny koa moa zany mbola hita hoe aspect anankiray tsy fanarahana ny tandalana. Nareo dia hoe manameloka ny fandrahoana izay zao tao anatin'ilay taratasy izay nosoniavinareo. Mariana fa 700 mahery raika amby 700 raha ny marimarina kokoa ny firaisamon'ny pirenena izay nanao sonia ny taratasy nalefa tany amin'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana iny, anisan'izany ny CCOC moa zany. Inona ny tena andrasanareo manoloana an'izy iny? Ny andrasana moa zany dia ny fahatsapateny HCC fa tokony miaro
nisy ho an'ny olom-pirenena izy fa tsy tokony hoe miasa anatina pression ohatra na hoe anatina motivation hafa izay mitsinjo ny tombontsoa ny olom-pirenena dia eo moa zany everina araka lazaina atao hoe tsy mifanandrefy araka ny tokony ho izy a le resaka hoe fametrahana le gouvernement collégial ohatra tsy mifanandrefy koa amin'le filan'ny amin'le fanarahana moa zany ny fanajana ny tany dandalana le hoe ahemitra herinandro fotsiny ny resaka élection satria tsy nisy motivation mazava hoe manova inona moa zany hoe herinandro izay fotsiny aminay a tokony hoe miroso amin'le fifanantonana ny candidat rehetra ary misy accord mazava mametraka hoe reto ny condition ilaina mba ahafahantsika miroso amin'izay élection crédible izay ary apetraka miaraka le daty n'le élection vaovao tsy mety aminareo zany io fahenina amby folo ny volana novembre io zany aminay a raha amin'izao zavatra mitrango zao dia tsy lana amin'ny 9 novembre ny tontolo eto amintsika ary raha tsisy an'izay fionan'izay ary le hoe accord niarahana dia tsy afaka miroso amin'ny élection isika inona le tokony endriky ilay hoe fifanarahana n'ilay hoe accord rahamatony rahateraka ny resaka hoe fifanarahana dia hoe mipetraka amin'ny latabatra boribory ny candidat rehetra 12 amin'ny fanaiky amin'ilay hoe condition tokony iarahana amin'le hoe fanatrehana an'le élection crédible fa eo koa moa zany le hoe mila mitsinjo ny ho avy koa tsika fa tsy hoe isaky ny 10 taona dia hiatrika tontolo mikorotana ahoana ny ahafahantsika mametraka institution matanjaka izay hiaro ny tany tandalana na iza no eo zavatra misy anefany a hatreto dia manohy ny fampelezan-kevitra izay ataony ihany a Andriamatoa Andry Rajoelina aminy a dia tokony hirosona ny fifidianana zany hoe tsy hisy mihitsy zany izay fiaonana ny izay fifanarahana izay accord andrasana izay anie zany zay moa zany antony hoe hijoronay firaisan-mony-pirenena ary izay koa ny anisan'ny anohananay ny hetsika fotsy satria heverinay efa manana andraikitra ny olom-pirenena tsirairay hijoro ary hiteny ny zavatra tsy mety satria ny tena mifanohitra amin'ny tombotsoany rehetra ny efa anaty crise tsika izao fa ny fandaliana ny crise dia tsy ho tombotsoany izan'izy na amin'ny resaka ara sosialy izay na amin'ny resaka ara économique tsika moa zao efa niatrika ny covid-19 teo mbola hiatrika crise économique lalindala kokoa ve zay isika zay zany hoe ny antony hoe tokony mijoro daholo ny olom-pirenena ary izay zany mahatsara ny hezika fotsy fomba ray afa-tsika olom-pirenena miteny hoe tsy manaiky tokony hoe tsy atao otage tsy atao takalinaina ny olom-pirenena fa tokony mivory ary mifampiresaka ny candidat ho resantsika mihitsy zay hetsika fotsy zay rehefa avy eo fa te an'le anjara andraikitra reo amin'ny firaisan-mony-pirenena anareo mantsy izahay ny firaisan-mony-pirenena dia lazaina foana hoe tsy miandany na hoe neutre moa zany mitombona ve zay aloha inona le hoe zay hoe tsy fiandaniny zay fa le hoe anjara andraikitra reo le hoe fanaraha-maso ny fiainam-pirenena satria raha ny CCOC zao dia manara-maso izay hay tantana izay bonne gouvernance moa zany dia tsy afaka miteny ve zany sa hoe satria ohatrany to enjehana indray nareo rehefa hoe mijoro enjehana koa nareo rehefa tsy miteny ny atao hoe neutre moa zany dia raha tokony ho izy tsy miandany anana parti politique ray anandany ray ny ankilany ray io moa zany le hoe neutralité de la société civile fa ny société civile dia tsy afaka hoe angina rehefa misy zavatra tsy mety na dia miteny avy eo ny olona amin'ny fitondrana na ny olona mpanohitra hoe miandany nareo dia fomba fijeriny zareo zay fa tsy maintsy miteny zay rehefa misy zavatra tsy mety ary miezaka manitsy zavatra miteny moa zay manao interpellation moa zay afaka koa moa zay hoe manao manifestation pacifique raha ilaina satria zony olom-pirenena zay zavatra zay anjara andraikitra reo mihitsy zay hoe interpellation zay manana an'izay andraikitra hoe balise na koa hoe sakana na moa zany azo itenena azy dia ihany koa ilay hoe force de proposition firaisan-mony-pirenena anareo zay ny zavatra mitranga nefa sy tsikatra nefa ny hatreto dia toa tsy refeo ihany ny firaisan-mony-pirenena amin'ny akapobeany marina hoe teo nareo manara-maso marina hoe teo nareo manaraka akaiky fa toa nisy ohatra fiaonana tamin'ireo candidat tamin'ny volana septembre 12 septembre iny tamin'izay ngamba nisy fiaonana tamin'ireo candidat 13 raha nirina fa 12 no tonga marina zay
inona ny mety hoe nataonareo tao anatin'izay zao inona ny votoatin'ny resaka nataonareo marina fa tokony force de proposition firaisamon'ny-pirenena ary efa manana toerana ihany firaisamon'ny-pirenena amin'izay fa fantatra moa zany fa amin'izao fa tena mazana le raharaha ka tsy mora ny mandresy lahatra ny Andriamatoa Andry Rajoelina hifanantona amin'ny rehetra dia io moa zany le hoe hita fa nisy fahavononana avy aty amin'ny collectif des 11 ny 12e candidat moa zany mbola somariny salasala hoe hiroso amin'izay fifampiresan'izay fa io moa zany mbola manohy foana izay amin'le antso hoe tokony manantona ny candidat numéro 3 ary tena hoe eo le hoe raha ny tombontsoa ny vahoaka ny tediavina dia tokony miroso amin'izay izy fa tsy tokony hoe misiriziry anohy ny fampelezan-kevitra nefa nita fa izy reriny eo efa mazava ny teny rehetra hoe tsy maintsy hoe élection inclusive no atrehantsika nefa nitsanitsika amin'izao candidat larana fahatelo ianao teo nareo zany manaiky fa candidat ny Andriamatoa Andry Rajoelina aloha zany iny moa zany a na tiana na tsy tiana misy pomba ny monsieur Andry Rajoelina amin'izao fa eo zany le hoe tokony apetraka le fionana dia eo miara manaiky miara mamolavola inona le hoe condition tokony apetraka mazava ny amin'izay natsidika teo ilay resaka natao momba mikasika ny hoe hetsika fotsy hetsika fotsy ny tenanay zao dia tsy lavina fa manohana an'izany na dia hoe mampanao gazety fa ianao aloha no antanina mikasika an'izay angambany hoe inona ny anton'izay fanohananareo ataoko angamba fa ny firaisamoam-pirenena no manohana azy raha amin'ny ankapobeny fa tsy ny hoe CCOC fotsiny aloha hita aloha fa misy fahavononana avy aty amin'ny firaisamoam-pirenena iasa miaraka mihetsika fotsy satria misy fitovizana ny fomba fijery eo moa zany samatsapa fa misy tsy fanajana les droits d'expression droit de réunion droit de manifestation pacifique ho an'ny olo-pirenena dia zay moa zany a tena hoe antony joroana fa eo koa moa zany le hoe tsy fanajana ny tandalana dia eo koa moa zany hoe mila mijoro ny olo-pirenena inona ny ambaranareo manoloana an'ireny herisetra ireny ary izay hita miariary miariary ny herisetra nanomboka hatramin'ny faharoa amin'ny volana oktobra nanomboan'ny hetsika tsy ilay hetsika fotsy fa fitakian'ny candidat moa izany dia tsy nisy an'ireny fampiasana hery atao hoe tafahoatra manoloana an'ireny nazava ny zavatra nisoratanay ato amin'ilay déclaration nentinay tao anivon'ny HCC hoe tsy azo ekena le hoe usage disproportionné de la force avy any amin'ny force de l'ordre ary mangataka moa zany izahay hoe tokony matsapatena ny force de l'ordre hoe miaro ny vahoaka ny tokony ataony fa tsy hoe lasa hoe mampiatra ny herisetra amin'ny olo-pirenena fa eo koa moa zany hoe ilaina le enquête ary le fisazina n'izay hoe force de l'ordre nampiasa n'izay hery diso tafahoatra izay ny zavatra tsikatra ihany koa dia ny tsy famelana ary hitantsika tamin'ny alahady teo ohatra dia ny fitanilanana teo amin'ny fahafahana izay maneho hevitra izay ny zavatra ambara dia hoe tsy mitovy ny hoe manao fampielezan-kevitra sy tsy mitovy ny hoe hanongana androm-panjakana ny HCC na ny fiadidina ny eny Mazoarivo moa zany hoe ny gouvernemanta hifarombonana ny fantaniko dia ny hoe ambara fa tsy mitovy ny manao fampelezan-kevitra sy tsy mitovy ny hoe mitady hoe hanongana ny HCC zany hoe fitsarana avy momba lalam-panorenana sy ny androm-panjakana tahaka ny hoe gouvernemanta hifarombonana misy tsikaritra zany zay hoe fitanilanana izay misy fitanilanana atao hoe tsikaritra inona ny ambaranao manoloana an'ireny hitantsika aloha hoe eo le hoe fitanilanan'izay hoe tsy mitovy ny traitement amin'ilay candidat hita moa zany omaly fa tsy nisy sakana mihitsiny amin'ilay hoe dia nataony Andriamatoa Andry Rajoelina hitantsika nefa ny tamin'ilay hoe hoan'ny tany mena ny candidat hita le herisetra nanjohan'ilay olo-pirenena tany fa eo moa zany araka ny lazainao hoe ny eo somary vera amin'ny zavatra lazainao ny zavatra ambara manoloana an'izay moa zany dia ny hoe ambara zany hoe manao fampelezan-kevitra rehefa manao fampelezan-kevitra ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia avela malalaka ambaran zany fa fampelezan-kevitra ny ataony dia ny fivondron'ny candidat dia lazaina indray fa hoe manongana androm-panjakana
manaiky ve zany ianareo avao amin'ny fiaraisam-pirenena fa manongana androm-panjakana fa tsy fanjakana zany hoe rehefa hoe manoloana an'ireo tsy fanaran-dalàna voatanisa eo. manaiky tsika hoe misy fitanilana hoe tsy mitovy le traitement ataon'ny fanjakana aty amin'ny candidat numéro 3 satria amin'ny collectif des 11 araka ny fanlazaina teo dia zony olo-pirenena no manao manifestation pacifique ary tokony miaro zay zo zay ny androm-panjakana. Fanonganam-panjakana ve zany le fanonganana androm-panjakana ve zany io hetsiky ny vondrony candidat 12 aminareo sa hoe ino? Aminay aloha manifestation pacifique no andraisanay le manifestation ataon'ny collectif des 11. Manifestation pacifique zay hoe hetsika amin'ny lamina moa zany zay tsy misy idirany amin'ny tokony hoe horarana na tsy horarana moa zany. Zay tokony hoe mahazo autorisation satria manifestation pacifique araka ny lazaina atao hoe zony olo-pirenena zay hoe manifestation pacifique zay. Zay misy resaka hoe autorisation fahazon-dalana zay mihitsy ny préfet Antananarivo rehefa nanontaniany nisy hampamoaka moa zany nataony Andriamatoa Rivo Rakotovao rehefa nivahiny taona fahitalavitra iray ny tenany tao anatin'izany no nanambarany fa ny préfet Antananarivo dia namela malalaka ny hetsiky ny solombavambahoaka 370 tamin'ny taona 2024 tamin'izany rehefa nanontany ny tenany amin'ny mahafilohan'ny antemeran-doha lasy tamin'izany Andriamatoa Rivo Rakotovao io zany dia nanontany ny préfet Antananarivo tamin'izany zay ny préfet Antananarivo ankehitriny ihany nanambary ty farany zany fa avelao sokafaka zany le farangisosina hoe avelao ny olona haneho hevitra malalaka toa miendrika fitanlanana ihany zany raha toka ny ankehitriny tsy isy avela malalaka. Manaiky tsika fa misy fitanalana amin'izao. Misy ekenareo zay zavatra zay. Manaiky tsika oui zay araka ny fanlazaiko teo hoe hita hoe misy fitanilana avy any amin'ny fanjakana amin'le fanomezana lalana anao an'izay hoe manifestation zay. Ny jerevantsika manaraka dia ny andraikitry ny atao hoe olo-pirenena ny antsonareo ny olo-pirenena mba ho mailo ao anatin'ny taratasy zay nalefanareo zay hoe miantso ny olo-pirenena ho mailo amin'ny inona moa zany ho mailo tahaka ny ahoana ary ho mailo amin'ny endriny ahoana. Io moa zany le hoe afaka hiten'ny olo-pirenena hoe le politika foana no mitondra ny rehetrarehetra ka tsy misy feo tsy afaka miteny ny olo-pirenena. Io moa zany no anaranay ny olo-pirenena hoe tokony miteny nareo satria isika mitambatra eo no tsy mantseno ny tompon'andraikitra fa eo koa moa zany le hoe mila mitandrina ny olo-pirenena satria mora koa le amin'izao le hoe olona te hividy an'le feo an'ny olo-pirenena ka tokony mitandrina tsika hoe tsy resa-bola amin'izao no tokony mahasoana fa le hoe tombontsoa atsika amin'ny fotoana maharitra tokony mba misy programma mazava zay ny safiditsika ny olona fa tsy zazatry ny vava hoe le fifampisehoana na le hoe fizaram-bola no hoe hitondra ny safiditsika rehefa ho tonga ny fotoana hividianana. Ahoana moa le hoe olo-pirenena tokony hoe miteny inona le endrika zay hoe miteny zay maneho hevitra ve makaiza maninona? Io moa zany le olona tokony mamakafaka ny zavatra mitranga ary io moa zany nanjara biriky ny firaisamonim-pirenena sy ny mpanao gazety mba hanome vaovao mitombina ho an'ny olo-pirenena mba ahafahany maka fanapa-kevitra mitombina ho an'ny tombotsoan'ny rehetrarehetra fa dia io koa moa zany rehefa fantatra hoe ny zavatra mitranga dia samy teny dia samy joro rehefa misy hetsika ka heverina fa mitombina le hetsika io moa zany ohatra le hetsika fotsy dia samy mandray anjara amin'izay hetsika fotsy zay tokony hoe manao an'izay zany olo-pirenena raha tena makany ao ndraikiny. Zany hoe tokony mameno raha azavaiko misimisy kokoa dia ianao manitsa anazy zany hoe tokony manatevin-daharana ve zany? Raha tokony izy tokony mandray andraikitra manatevin-daharana amin'le action amin'izay rehetra hita hoe mitombina. Firaisamonim-pirenena ve eny an-dalana sa izy amin'izao zany? Araka ny lazaiko efa nisy fotoana nidina nanao manifestation pacifique izahay nisy fotoana ohatra ny mpiara-mitolona aminay ao niviny transparency internationale moa zany dia nandalo fahasahiranana teo aniviny fitsarana dia teo moa zany zay nanoana maro tonga nanoana anazy ohatra.
Ny teny ianao to hoe marina tokoa ny amin'izay hoe mpanao gazety izay anisan'ny hoe olom-pirenena raha sitraka ao dia ohatsitsika resaka vetivety mikasika izay fanaovan-gazety izay satria anisan'ny voakasika ary antondraha raha ankehitriny ihany koa ny mpanao gazety manoloana nyireo herisetra mahazo izay mety hoe mahazo ny mpanao gazety eny an-dalana ny mpanaovana ny asan'ireny. Hitantsika ny zava-nitranga tamin'ny Zoma rehefa niarana herisetra nataona pomba ny antoko TGV ny mpanao gazety sasany tena tamperinasa moa zany ny fanambaranareo manoloana an'izay. Mba zavy zay hoe ny mpanao gazety dia manana andraikitra ho an'ny olom-pirenena ampita vaovao ary eo koa efa misy lalàna miaro ny asan'ny mpanao gazety tokony manaja zay ny olo rehetrarehetra ary indrindra moa zany tompony andraikitra ary tokony manao zay tokony atao ny fanjakana iarovana ny mpanao gazety zay manatanteraka ny asany. Ny mpanao gazety moa zany dia mpanao gazety miasa ho ana orinasa na izy manohatra na izy tafiditra lalina amin'ny sehatra politika ny tompony na ohatran'izay ny anisan'ny tena atahorana indrindra dia izay mety hoe fijerena ny loko politika mialohan'ilay asa izay nefa ny ane. Fa eo zany efa nytenenina teo hoe eo koa le etika an'ilay mpanao gazety manana andraikitra izy amin'ilay hoe mampahafantatra vaovao mitombina ary mariporitra ho an'ny olom-pirenena ka eo moa zany le hoe marina fa eo le loko politika fa eo koa moa le antso ataonay foana ho an'ny mpanao gazety hoe eo le loko politika fa manana andraikitra nareo zay le hoe etika ajao zay etika izay. Eny ary hijery ny lafin'ny fifidianana amin'ny ankapobeny ihany isika efa natsidika eo teo moa zany hoe fanemorana izay fifidianana izay tsy mitombona aminareo raha hemitra atao hoe herinandro zany hoe herinandro izay fanemorana ny fifidianana izay ny ankehitriny anefa ny dia tsikaritra fa tsy misy mihitsy aloha endrikendrika na hoe finiavana mety hoe iroso amin'izay mety hoe fifampinihana mety hoe fifampiresahana ohatr' zany. Tsikaritra ihany koa ny fisina etseroa izay endrika efa natsidika reo teo izay mihitsy ilay hoe fifidianana feo na vato izay natsidika reo teo izay moa zany tsikaritry ny mpanao gazety tamin'ny vaovao izay hitantsika narahantsika mialoha teo moa zany ny fisiny izay endrika fifidianana sy fizarazarana akorana atao hoe fitaovana entina manao fampelezan-kevitra amin'ny ankapobeny ho anareo dia tsy izay ny tokony pratika politika efanao. Aminay tokony hoe zay hoe voalanjalanja tsara le safidy ataon'ny olom-pirenena eo le angatany amin'ilay candidat rehetrarehetra hoe tokony manana programa mazava fa tsy hoe hoentina anjambany sanatry ny vava ny firenena tokony mazava tsara hoe inona ny vokatra soa hoentin'ilay candidat raha sindraka tonga amin'ny fitondrana izy ary tokony mazava arak'izay nitondran'ny olom-pirenena tsirairay ny safidiny rehefa tonga ny fotoanan'ny fifidianana. Eny Ondrader ny roa hevitra hojerevantsika manaraka indray dia izay fandraisana anjara nareo firaisamonim-pirenena ao anatin'ny zotra amin'ny mpifidianana izay indray ary fantatritsika fa ho avy ataoko hoe afaka andro vitsy na fotoana vitsy ngambany aloha ny eo anivo ny zareo avy any ivelany izany hoe ny iraisampirenena indray na ny vondrona iraisampirenena hijery akaiky izay lafy fifidianana izay tsy mahatsiary tena manana andraikitra ve nareo nahoana no atao hoe isika eto Madagasikara mety hoe tsy mahavafa mety hoe miandro ny any ivelany foana ve vao mety hoe iaona ve sa hoe ahoana satria ny hafaran'io dia mety ara-malala fa tsy maintsy eo an-databatra foana ihany. Izay moa zany dia miezaka manome lanja bebe kokoa amin'izay hoe solution hoe vahaolana samy malagasy fa eo moa zany eo foana koa le hoe fampahafantarana hoe manandanja isika malagasy fa tsy mila miandry ny any ivelany dia eo le andraikitry ny firaisamonim-pirenena eo le andraikitry ny mpanao gazety fa eo koa moa zany ny mpanao politika dia tokony manome lanja ny maha malagasy ny antsika fa tsy hoe miandry ny olona avy any ivelany. Manay mpanao gazety mantsy dia ohatranay zao raha ohatra ka atao raisina ohatra fotsiny dia ny filohan'ny antemerandolona teo aloha Andriamatoa Razafy-Mahefa zao dia teny amina fahitalavitra vahiny no andeha atao hoe nasa kokoa ny teny sy namvoraka ireny atao hoe fandrahonana mety ho nahazo azy ireny mety hoe mitovitovy ihany ngamitsika manoloana an'izay zany hoe ny any ivelany no mety hoe verina mahaolana isika eto Madagasikara mety hoe tsy raisina ho isan'ireo manana andraikitra misy kokoa.
marina moa fa ho anay firaisamonim-pirenena aloha izay vondrona le araiky amby efapolo ny resanao teo dia aminay mbola Andriamatoa Razafy Mahefa ny filohan'ny Sénat satria araka ny lazaiko teo tsy mitombina ho anay tena hoe tsy manohitra ny tany tan-dalàna les février les réunions les sessions extraordinaires nataon'ny sénateur iny moa zany zavatra ray dia araka ny lazaiko teo eo koa moa zany le hoe mila mijoro ny mpanao gazety amin'izay resaka éthique izay mba ahafahany olom-pirenena matoky ary manome lanja ny mpanao gazety eto amintsika satria zany izy io zany le izy mbola amin'izao aloha mbola indraindray somary misalasala ihany izay olom-pirenena hoe azo atokisana marina ve le vaovao omen'ny mpanao gazety sanatria ny vava araka ny lazainao teo ve eo le loko politika ka eo zany ny mpanao gazety koa zany eo amin'izay mba ahafahana hoe tena omena lanja ary tena hoe manana valeur ny mpanao gazety eto amintsika. Miverina ny amin'ilay resaka nitenenao teo mety hoe ho atsito kely fotsiny ilay hoe fiverenana satria nareo niteny teo zao hoe ny Andriamatoa Hermana Razafy Mahefa no mbola filohan'ny antemeran-doholona ny aminareo zany hoe miverenana ny amin'ilay hoe ordre constitutionnel inona ny tena endrika izay hoe ordre constitutionnel zay ho aminareo zany miverina aiza ho aiza mba afaka omenao atao hoe antsipriany ara-teknika ave na koa mety hoe mora azo koa nefa fa sao dia hoe teknika be loatra indray. Izy moa amin'izao ny tena hoe masonay dia le hoe fionan'le candidat rehetra aloha amin'izao dia amin'izay fionan'izay no hita hoe eo moa zany raha tokony ho izy hoe inona zany le gouvernement tokony hivoaka eo collégial dia inona tsara zany zay collégial zay fa tsy hoe ny filoham-pirenena teo aloha no nanendra an'izay gouvernement collégial zay aminay koa moa zany raha hiverina amin'izay resaka hoe constitution zay dia tokony mipetraka ao amin'ny fitondrana ny fanjakana le hoe président ny Sénat ary le président ny Sénat moa zany araka ny fanlazaina teo dia hatramin'izao aloha aminay dia Andriamatoa Razafy Mahefa ny président ny Sénat fa eo zany tena hoe ilaina le hoe fionan'le candidat rehetra misy accord politique mazava ekeny rehetrarehetra dia zay tika afaka hiroso amin'ilay fifidianana ary eo koa le hoe mametraka mazava le accord hoe ahoana ny ahafahantsika manamafy an'ilay androm-panjakana mba tsy hisy tsony le cycle de crise eo ariva. Izay ordre constitutionnel zay hoe raha matoa honorataire tsy ho hela vao apetraka ny fifidianana maika hirosoana manahoana ny mety ho endriky ny atao hoe sarisary mety hoe rafitra mety hisy eo anatin'izay zany raha ohatra ka hoe misy ny accord izy ianao dia mety samy manana sarisariny moa zany fa ilay hoe atao hoe lavatra ary indrindra ilay mitsinjo ny any amin'ny manaraka indray zany hoe mitsinjo an'ilay hoe lavitrezaka. Le izy moa zany heverina fa samy matahotra daholo ny olona amin'izay hoe transition zay ary samy maika hiroso any amin'ny fifidianana fa eo zany le ilaina hoe eo le fifanarahany le candidat telo ambin'ny folo fa eo koa moa zany mila misy an'le jery ivelany eo ny firaisamonim-pirenena raha tokony izy tokony eo ny FFKM eo koa moa zany ohatra ny sehatra tsy miankina izay tsy re loatra aloha hatramin'izao nefa ny tena hoe tokony miteny zareo satria raha misy olana raha misy crise lalina be kokoa dia ny lafiny économique dia tena hoe ho sahirana ary mihoatra ny hoe ho sahirana ka eo zany tena hoe marina fa eo izy telo ambin'ny folo fa mila mitsinjo daholo isika hery velona satria tombontsoa antsika rehetra no ilayntsika mba tsy ho hisy tsony izay hoe crise zay tsy hoe mila tonga eto indray tsika hanatrika coup d'état institutionnel indray hiverina indray. Eny mankasitraka ramatoa honorataire malohan'izay mety ametraka fanontaniana vitsivitsy fotsiny sisa angamba mialohan'ny tena hoe hamarana antsika azy satria mandroso ihany fotoana ary ny fametra ho amin'ny eo amin'ny atsasakadiny mahery eo isika mianadahy malohanan'izay resaresaka izay fanaovantsika izay ny fitsinjovana izay lavitrezaka izay fitsinjovana izay atao hoe tsy sy niteteza mihitatra moa zany malohanan'izay tsy vao maika indray ve hitondra ny firenena anatina korontana iray hafa indray mety hoe efa hitantsika zany tany amin'ny 9 sorarivo hitantsika ny tany amin'ny 13 sorarivo atao hoe ny fanarenana ny lesoka izay natao tamin'ny 13 sorarivo tsy ho sarotsarotra ve izay ny pomba ny fifidianana mantsy dia hoe ndeha atao fifidianana samy maneho hevitra dia samy mahita eo
ny vondron'ny candidat indray dia miteny hoe diovy aloha ny sehatra apetrao aloha dia misy feo fahatelo indray milaza aloha hoe andao aloha ny rafitra rehetra mihitsy no tena hoe tsy ho anaty tafiditra anatina korotana ve tsika fahitanareo anazy manao araka ny lazaiko teo hoe verina fa samy mahatsapa hoe tsy tokony hitarazoka le hoe tia rosoana amin'ny fifidianana dia eo zany le hoe samy tokony mijoro ny hery velona mba hitsinjo an'izay mba tsy hoe hitarazoka izay zavatra izay fa ilaina aloha le hoe manandalanja tsara hoe ahoana ny tsinjovana izay hoe lavitrezaka araka ny lazainao izay raha manoloana an'izay indrindra tsy tokony isy hoe atao hoe mety hoe fifanarahana mety hoekeniny rehetra zany manoloana an'izay ny tena atahorana mantsy man'ny atao hoe fitondrana ihany dia hoe io fa mitady seza asa aloha nareo raha hoe mitady seza ve anareo aloha fa ny vondrony candidat raiky amby folo dia verina fa hoe mitady seza hametraka ministra ary hametrapetraka ny mety hoe fototra mety hoe hahalany azy ireo any aorinany zay le izy hoe marina fa accord amin'izy telo amby folo no tediavina fa eo le hoe mila mailo isika hery velona hafa mba tsy hoe araka ny lazainao hoe lasa fizarana seza lasa fotoana ahazahoan'ny tombontsoa ho an'ny olombitsy indray fa tsy hoe tombontsoa ho an'ny vahoaka rehetra no tsinjovina sorandrina tamin'izay fanontaniana izay ataoko angamba fa afeny amin'ny fanontaniana ataoko hoe mamondrona izay rehetra ngambany dia mikasika ity fanohananareo indrindra ny ohatra hoe ny fahafahana maneho hevitra fahafahana midina atao hoe maneho an'izay hevitra izay anisan'izay ngamba ny mety hoe hetsika anankiray izay nataona olom-pirenena ilay hoe hetsika fotsy manoloana an'izay misy karazana hoe antso mety hoe anairana ireo tsavy avy any aminareo manoloana an'izay ilay antso moa zany dia araka ny lazaina teo hoe tokony mijoro tokony say mijoro isika olom-pirenena tsirairay satria manandanja ny feontsika ary anatin'izany moa zany hoe tsara le hoe hetsika fotsy satria ampilaminana nanovana izay samy manao akanjo fotsy izay maneho fa mitady ny filaminana isika fa mitady koa ampilaminana izay hoe mila miona ny candidat rehetra mba ahafana mitady vahaolana amin'ilay krizy anatin'ny fifidianana fa avy eo amin'ilay krizy amin'ilay lavitresaka mba hoe tsy misy tsony izay hoe krizy miverimberina izay Makasitraka Ramatoa Nradel, ianao izay secrétaire général ny CCOC, collectif des citoyens et des organisations citoyennes nanaiky ny vahiny notampoana ihany koa moa zany tao anatin'izay fotoana izay kanefa dia ankasitrahana ny fahafoizan'ny fotoana sy ny fahafoizan-tena tompoko. Dia misaotra betsaka ny fanasana.